avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra anao ny vaovao. Global Simon no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Maro firaisamonim-pirenena naneo fahavononana nanampony malagasy pray-tanindrazana ho an'ny fanovana sy ny fanavaozana. Ireo firaisamonim-pirenena izay mbola maro ny tsy mahafeny asany araka ny tokony ho izy. Mifampiresaka tamin'ny filoham-panjakana teny Avoloha ireo mpikambana telo teo anivo ny fitsarana avo momba lalam-panorenana nosoloana milaza ho tsy nametra-pialana. Nisy marimaritra iraisana ka vita ny hariva teo ny fianianan'ireo mpikambana telo vaovao ny solo-toerana azy ireo. Izy dinga anara-pitsarana raisina manoloan'ireo olona rehetra heverina ho nanao eloka sy kolikoly nandritra amin'ny fitondrana teo aloha ka isan'izany i Andry Rajoelina ho minisitra ny fitsarana ny vahiny tao amin'ny journal africain TV5 Monde. Nitokona ary nangataka ny fametra-pialana ny tale jeneraly ny mpiasa sy ny mpampianatra eo anivony ENEAM maheny vato. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fampianarana omen'ny sekoly raha ny fanazavana. Anisy etra fanampy ny vonjamaika amin'ireo vokatra vita avy amin'ny ronono avy ao Eoropa i Chine manomboka izao hatramin'ny faran'ny volana febroary 2024. Ny antsy prix an'izay. Ankavaliana trano tomboky lasia tomboky vava no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ny ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalambavao manasanao ihany koa anaraka ny antsy prix an'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha no kafana ny fiarahana. Maro ireo firaisamonim-pirenena naneo fahavononany hanampy ny malagasy pray-tanindrazana aminy ho an'ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Na izany aza mbola lavitra ny lalana ary mbola hoela voafy tsara ny anjara asany firaisamonim-pirenena manoloan'ireo adidy sy andraikitra miandry azy ireo. Matoa andatsoratra. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka amin'iseo sy mampiaka-peo indray ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana. Ny teo anivo ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena dia nilaza androany fa tsy ampy ny fahafantaran'ny olom-pirenena ny zotra ny fikoanan-doha izay ho tanterahana ary tokony atao mazava sy mangarahara ny firindran'izany azona antoka vavoray avokoa ny hevitra rehetra miainga avy ny fotony. Ireto faran'izay nanamafy ihany koa fa tsy tokony ho fakan-kevitra politika ihany no jerena fa ny lafiny rehetra isiny ny tena fanovana sy fanavaozana notakiana. Nilaza ihany koa ny firaisamonim-pirenena roy androany fa misy loza mitatao mety hitarika amin'ny fifidianana tsy mampiaty ary tsy azo itokisana eto amintsika raha tsy misy fepetritra maika raisina, raha tsy mahay makalesona avy amin'ireo fomba fanao mamoehatra sy ireo tsy nety nandritra ny fifidianana teo aloha. No amafisiny roy ihany koa fa ilaina ny fandaminana ny fampidiniana nasionaly misokatra sy andraisan'ny rehetra anjara mifototra amin'ny fomba fiasa entitra ary voarindra ahafana mametraka ny fanorenana sy ny fanarenana indray ny firenena miainga amin'ny zava-misy eny fotony. Na ny KMF Knoe na ny firaisamonim-pirenena roy na ireo firaisamonim-pirenena hafa dia samy nanamafy fa ilaina ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena andray anjara mavitrika amin'ny fanarenana ny firenena. Midika izany fa samy sarotiny amin'ny toetra ra-pirenena tahaka ireo rafitra na fikambanana hafa rehetra izy ireo. Samy matsiaro manana didy amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo ka maniry
tsy hiverena ny ratsy fanao ny teo aloha intsony izay nanimba sy namotika ny firenena malagasy tahaka izao. Tafiditra anatin'ny andraikitra sahan'ny firaisamon'ny pireneny zany, ary isan'izany ny fanaraha-maso ny fitondrana, ny fampandrosoana, ny fanabeazana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanampiana, ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny politikany, ny fampitana vaovao, ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fanabeazana ny olo-pirenena tsirairay avy. Ny firaisamon'ny pirenena dia manana didy, hiaro ny fahalalahan'ny olo-pirenena tsirairay avy, sady hiaro azy amin'ny didi-kofehy lehibe ataon'ny fanjakana. Ny firaisamon'ny pirenena ihany koa dia afaka manampy eo amin'ny fanokafana lalana tena mahomby, eo amin'ny famoahana sy ny fanangonana ary ny fanehoana sy hotoavana iombonana, na fiaraha-miombonantoka ivelan'ny antoko politika sy ny antenimieram-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny asa ny firaisamon'ny pirenena avokoa araka izany, ny fanontaniana sy ny zava-mahaliana ary ny votoatin-kevitra rehetra mahakasika ny olombelona tsirairay avy sy ny vondron'olona any anatin'ny fiarahamonina any. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana dia ny hoe tontoso sanitsakany sy andavany avokoa ve ireo adidy sy andraikitry ny firaisamon'ny pirenena ireo eto amintsika? Rehefa fotoana tahaka ny ahoana izy ireo no miteny sy maneho hevitra, ary rehefa fotoana tahaka ny ahoana no mangina tsy ahitanteny? Raha ny zava-misy eto Madagasikara aloha no jerena, mbola lavitra ny lalana, mbola ho ela vao azo atao ny mahafehy tsara ny anjara asany ireo firaisamon'ny pirenena manoloana ireo adidy sy andraikitra miandry azy. Na eo aza ny fahitana fa efa manomboka mametraka sy mamaritra mazava ny foto-kevitra hijoroana izy ireo eo anivon'ny rindran-damina politika sy sosialy ireo fikambanana isan-karazany ireo. Ny anjara asany firaisamon'ny pirenena sy ny teboka andrasany amin'izy ireo ao anatin'izao fanovana sy fanavaozana eto amin'ny firenena izao izay voaresaka tao anatiny iny amatoa an-datsoratra iny. Fa ny fampiresaka tamin'ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael teny amin'ny lapa-panjakana iavolohandroany, ireo mpikambana miisa 3 teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana nosoloana milaza fa tsy nametra-pialana. Nisy marimaritra iraisana tao aorian'ny fifampitiniana ka tontosany ariva teo ny fianianan'ireo mpikambana miisa 3 vaovao ny solo-toerana azy ireo. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Niazakazaka ny fivoarany vaovao momba ireo mpikambana 3 eo anivon'ny HCC nambara fa nametra-pialana ka efa nosoloina omaly. Nisy ny mpitandro filaminana tonga teny amin'ny trano izy 3 ireo ny maraina teo, nigadona teny amin'ny foibe toeran'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izy ireo taorin'izay. Nanamafy ireo mpanolo-tsaina 3 eo anivon'ny HCC fa tsy nametra-pialana izy ireo saingy tsy mametraka olana amin'ny fanoloana azy. Antony rosony izy ireo tamin'ny fifampiresana tao andapa niaraka tamin'ny filohan'ny HCC. Tokony ho natao androany tamin'ny 1 ora ny fianianan'ireo mpikambana vaovao miisa 3 eo anivon'ny HCC saingy mbola nisy ny fifampiresana no ity olana ity. Fa ny tianay zaraina aminareo eto fotsiny zany zao hoe efa manao ny action ampifanaraka amin'izay zay satria ny conscience-nay mampitsara anay tsy mamelanay hoe démission izay tsy nataonay dia hoekenay fotsiny mangina zany zay tsy milaza hoe tsy nanao démission fa efa miroso amina fifampiresahana izahay amin'izao fotoana izao mba ho tombontsoa ambony firenena. Izany nisy miaramila naka tany an-trano. Za moa efa tsy tany an-trano fa efa andalana andeha ho aty ampiasana aty amin'ny HCC tsy nisy hoe zay eritreretra fa miantso anazy zareo dia moa zany andeha ho aty amin'ny HCC dia niesporteny zareo anaka aty amin'ny HCC. Miaramila ve miditra anatin'ny tokantranonao reza kosa fa tsy atahotra amin'izay na ny vata aman-drano efa traumatisé ny zanako indrindrandrindra efa tsy matory an-trano. Bon na zay na tsy zay aloha sorina aloha élément tonga atao tsy mikitika ninona izy dia miditra fotsiny izy nijery fa na dia ny fanjetra anankiray tsy nientiny tsisy zavatra simba. Aorian'ny fifampidiniana teo Amboda niazo avetrany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ifampiresaka amin'ny filoha-panjakana ireo mpikambana 3 ireo niaraka tamin'ny filohan'ny HCC sy ireo mpikambana hafa mandrafitra ity androm-panjakana ity manoloana ity olana ity.
naharitra ora efatra mahery teo ny fifampiresahana ka nisy ny marimaritra no tanterahana ny ariva tamin'ny enina sasany teo araka izany ny fianianana teo amin'ireo mpikambana vaovao ny Solasitely Mianada teny amin'ny lapampanjakana Ambohida. Fa iverenantsika vetivety ny vaovao mandidina ny fraisa mompirenena teo. Tsy ampy ny fahafantarana olom-pirenena ny zotra ny fokoanan-doha izay ataony teo anivony KMF Knoe. Fanabeazana olom-pirenena androany mila atao mazava sy mangarara ny firindran'izay. Azona antoka fa voaray avokoa ny hevitra rehetra avy any fotony. Tsy tokony ho fakan-kevitra politika ihany fa fakan-kevitra mifototra misihatra rehetra ihany koa no atao hanarenana ny firenena. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Amin'izao fotoana zao dia mitsiry oatra ny anana koa ny initiative manao fikanan-doha. Zay efa tsy fantatr'intsony hoe fikanan-doha inona, fikanan-doha atao inona, hoentina makaiza, iza no miantoka fa iny fikanan-doha iny no amaly ilay filan'ny firenena. Zay dia mieritreritra fa tsara ihany ny sian'ilay fandrindrana. Raha tena mipetraka tsara ilay fikanan-doha firenena dia tokony samy atsapa isika malagasy hoe hevitro zany, hevitray zany. Dia aorinan'izany handray anjara isika amin'ny fanatanterana ny hevitsika. Fa raha mbola amboarimboarina io dia ho tonga indray ny krizy afaka tsy haiko firy taona. Efa manana ny laminy ny fokotany. Ny tokony atao zany dia atao ny atao hoe anomezana fahalalana, anomezana torohay sy fokotany. Tsy misy hevitra atolotra azy fa gidy afatara ina daholo ny tokony akana ny hevitry ny olom-pirenena. Fa tontosa atao amin'ny faritra vakinakaratra ho maly ihany koa ny fokoanan-doha-paritra ho fanomanana ny fokoanan-doha-pireneny. Tonga tany an-toerana ny teo anivo ministera mpanjakana eo anivo ny fiadidinan'ny repoblika. Misahana ny fanavaozana anisan'ny fakan-kevitra natao ary nandraisan'ireo hervelona rehetra. Anjarany momizay Andrindrina Randriamiarisoa Kolo Antsirabe. Olom-boafidy sy olom-boatendry maro niampandreo hervelona ara-politika sy ny avy eo anivony firaisamoam-pirenena ary ireo tanora avy amin'ny GNZ no tazana nandritra ny fikoanan-doha-paritra Savarananto izay notanterahana teto amin'ny faritra vakinakaratra ny 12 ny volana Desambra 2024. Fikoanan-doha-paritra ho fanomanana sy fampahafantarana ny fikoanan-doha-pirenena izay entina andrafetana ny lalam-pandroenana eto Madagasikara. Tonga taty atoerana ministera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fanavaozana. Mianga avy ny fotony fanavaozana ho ira-manto-minisitra ary lehibe loatra ny elanelana nisy teo ampitondra teo aloha sy ny vahoaka noentina ka mila mamerina ny fatokisan'ny vahoaka ary izy fepetra ho raisina amin'ireo tsy maty manota sy ireo tsy maty voalavo akipo eto amin'ny firenena. Mila mamerina fatokisan'ny vahoaka rehefa miteny hoe fanjakana moa zany tafiditra ny rafi-pitsarana ny zandary, ny polisy, ny miaramila, ny mpiasa mpanjakana mila mamerina an'izany isika fa indrindra mila mamerina koa ny atao hoe pacte moral national. Za tafiditra ao anatin'izany ny fahaizana manao politika na ny resaka fanajana ny asa mpanjakana éthique publique. PDP zany ny zavatra tenena ao anatin'izay mila atomboka fa tsy hoe fitaina tonga ny concertation dia tapitra hoe mila tohizana zany. Ny hoe fananana immunité tsy tenenana mihitsy hoe impunité fa rehefa ivelan'ny asa nataony ny zavatra mety makasika mahavoaringidritra anazy dia ohatran'ny vahoaka rehetrarehetra enjehan'ny lalàna izy tsy misy olona ambony lalàna. Fanaovana ny tsy maty manota zany dia foanana fa misy zavatra koa iarahana amin'ny fanaovana fikoanan-doha misy fepetra tsy maintsy raisina na io atao anatin'ny lalam-pandroenana na io fanaovana lalàna na fikitihana lalàna ihany koa mba tsy isian'izany tsony. Maro ireo tetikasa izay nindramany fitondram-panjakana teo alovola tamin'ny banky iraisam-pirenena sy tamin'ireo firenena hafa ary rehefa nojerena izy ireny dia fantatra fa nisy tetikasa efa tamin'ny taona 2024 izay tsy nampahafantarina ny vahoaka akory no tsy nikitihana mihitsy kanefa dia namany olany vahoaka ka ho averina ho voazana ireny tetikasa ireny. Misy ihany koa ireo tetikasa izay ho tohizana ary misy ireo tetikasa izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ka ho ajanona tanteraka izy ireny ary ho avadika ho tetikasa hafa. Misy ny projet izay nindramantsika vola tany amin'ny na banque mondiale na tamin'ny firenena hafa na banque BAD sy ny sisa ny projet izay efa mandeha ka mahasoa amin'ny vahoaka dia tohizany ireny projet tsara zany. Nisy projet izay navoaka ny banque mondiale tamin'ny revue de la feuille de route ny banque mondiale misy projet efa tamin'ny 2024 raika 2024 2025 tsy nikitihana mihitsy
fa navela tao fotsiny nefa vola trosantsika reny misy koa fanomezana fotsiny koa misy projet mipaka any amin'ny vahoaka mihitsy nefa le izy reny zany mila foazina ahovaina ho projet mifanaraka amin'ny programme ao anaty programme de mise en œuvre amin'ny programme général de l'État fa ireo programme oeraoera ireo hoe projet présidentiel tsy mifanoja amin'ny filan'ny vahoaka dia ireny tsy maintsy ajanonay ho avadika ho projet mifanaraka amin'ny filana sy ny takiny vahoaka marina zany dia ny projet hafa ihany koa izay mbola tsy mandeha dia efa nifampiresana tamin'ny banque mondiale moa zany resaka eto hoe zareo manaiky ny ampanarahana ny projet an'zareo amin'ny programme ny gouvernemental. Araka izany dia totosa teto amin'ireny vohitry ny fatrovakinankaratra fikaonan-doha-paritra ho fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena. Fa isy dingana ara-pitsarana raisina manoloana ireo olona rehetra heverina honana eloka goavana sy kolikoly nandritra ny fitondrana teo aloha ka voakasika amin'izany Andry Rajoelina ho ny minisitra ny fitsarana nandritra ny fandraisany fitenenana atao amin'ny journal l'Afrique ny TV5 Monde ny alahady lasa teo tsy hisy olona ambony lalàna raha ny fanazavana ary tsy tokony hisy hafa-maina na inona toerana sy andraikitra efa nosahany teto amin'ny firenena. Doratsika ny antsiprian'izay. Lara-pamiaina sy lalan-kevitra kasain'ny ministera ny fitsarana arahana ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanaran-dalàna ary ny fanenjehana ara-pitsarana mifototra amin'ny lalàna manan-kery sy ny fanambarana fa tsy misy olona ambonin'ny lalàna hoy ny ministra Fanny Soernef raha ny vahiny tao amin'ny journal Afrique ny TV5 Monde ny alahady lasa teo. Nilaza ny ministra fa afaka sokafana ny fanenjehana ara-pitsarana any Andry Rajoelina raha misy eloka azo tsaraina ara-dalàna sy pirofo manamarina izany toy ny amin'ny olom-pirenena rehetra araka ny lalàna sy ny dingana ara-pitsarana manan-kery. Oh non, je pense pas que la nationalité de l'ancien président ait une incidence sur les poursuites. Tsy mino aho hoe isolana amin'ny fanenjehana azy ny zorom-pireneny filoha teo aloha io satria na malagasy izy na frantsay ny fandikan-dalàna nataony amin'ny mahalehibe ny mpitondra azy tao Madagasikara dia nenjehina azy na any Frantsa izy na any Dubai na ny Madagasikara na inona zorom-pireneny. Qu'il soit en France, à Dubaï ou à Madagascar et quelle que soit la nationalité qu'il prend. No amafisy ny ministry ny fitsarana hatrany fa tsy atao fitaovana politika ny fanenjehana sy ny fitsarana mifototra amin'ny lalàna sy pirofo ary dingana ara-dalàna entitra fitoriana miisa 3 mahakasika ny Andry Rajoelina no efa eny anivony anteny miram-pirenena ahafahana mitondra ny raharaha eny anivony haute cour de justice izorana mankany amin'ny fiampangany azy raha ny faneho-kevitra hatrany fitoriana izay hodinihany eny amin'ny anteny miram-pirenena hatramin'ny volana janoary raha ny fanazavana. Elle est au niveau de l'Assemblée nationale parce que j'aimerais vous dire que nous essayons de respecter au maximum les procédures pénales. Inanivony anteny miram-pirenena ny raharaha satria tiako ambara aminareo fa miezaka manaja ny procédure pénale izahay. Tsy iray ihany ny fitoriana fa 3 no napetraka teny anivony anteny miram-pirenena. Fitoriana izay hodinihana eny amin'ny anteny miram-pirenena hatramin'ny volana janoary ho avy izao. Ces 3 plaintes seront, je pense, incessamment étudiées devant l'Assemblée nationale d'ici le mois de janvier. Zava-dehibe amin'izao fotoana izao ny fanarenana ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny rafitra fitsarana, ny fampiarana marina ny lalàna ary ny fanamafisana fafanjakana tantan-dalàna i Madagasikara izay manaja ny rariny sy ny fitsarana ho an'ny rehetra tsy ankanavaka. Hitantsika miandalana ary izana ho tanterina atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny fivoaran'izay dingana ara-pitsarana ho raisiny eo anivon'ny ministera ny fitsaran'izay. Fa ny tokony ary nangataka ny fametram-pialana ny tale général mpiasa sy ny mpampianatra eo anivon'ny ENEAM na ny École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie Tsivato. Misy fiantraikany amin'ny tontolo ny fitaterana hanabakabaka eto amintsika ny fampianarana omeny sekoly ka tsy tokony atao ambanjavatra hoy izy ireo tamin'ity andro anty ka eto andriatsilavo. Marary ny ENEAM mana ny École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie Enivato hoy ny mpiasa sy ny mpampianatra ny tokona sy ny lanja sora-baventy miaratsy ny sekoly sy ny vokatra azo noho ireo olana samihafa sedrainy sekoly hoy ireo mpiasa sy mpampianatra ireo. Ohatra amin'izany ny nanafoana ny tale général ny concours izay tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny statut ny sekoly. Tsy voahaja ihany koa ireo fitsipika iraisam-pirenena amin'ny maha sekoly
fampianarana ny fifamoivoizana amin'ny sehatra anabakabaka azy. Sehatra anisan'ny fampianarana pilote ty a tsy maintsy managa fepetra iraisam-pirenena no ACI. Amin'ny aéronautique moa zany araha malala maneran-tany mihitsy fa hoe la sécurité est non négociable. On n'a pas droit à l'erreur, tolérance zéro. Zay noho ny resaka fampiarana ny resaka réglementation indrisy anefa fa le réglementation mihitsy no tsy voatra amin'ity sécurité ary zay no natonga an'le eo mitotongana ny fampianarana eto a satria tsy voatra ny réglementation amin'ity resaka fampianarana momba ny sehatra ny famovozana nabakabaka izy ity. Tokony handray andraikitra eo anatrehan'izao tranga izao ny aviation civile de Madagasikara hoy ireo mpampianatra izay naneho ny fahavononany ihany koa anatsara ny fomba fiasa raha misy mpitantana ara-dalàna. Ireo mpiasa ny akabeazan'ny mpiasa miasa eto vaty eto dia efa tato daholo no mivoaka ka hitanao amin'izany ny fahavoazana raha ohatra hoe eto amin'ilay formation zany misy olana eto amin'ny tontolon'ny aviation civile dia mandringa satria mifamatotra ane ireo eritreretra ireo mifamatotra ny compagnie aérienne ny ASECNA ny Airmat ny centre de maintenance rehetrarehetra zay ato anatin'ny tontolon'ny aviation civile zany dia misy fiatraikany ny formation vonona zany ny mpiasa ato andray anjara amin'ny formation ny olona rehetrarehetra reo raha ohatra ka misy mpitatana mahay. Efa nisy ny fionana teo amin'ny tompona andraikitra saingy hatreto tsy mbola nahitana valiny zany ka mahatonga izao fitokonana izao raha ny fanazavana trany. Ka hatramin'izao nefa ny mbola tsisy retour na hoe valiny avy aty aminay hoe mampiantso anareo izahay na ohatr'izao ka zay mampatonga anay mpiasa instructeur manao an'izao fihetsika izao satria efa dia tena mafy ny mahazo anay na fanambaninana ny rehetrarehetra zany dia ny voalohan'ny fangatahanay dia alao iverina amin'ny fanjakana fanana ny fanjakana izay lasan'ny olona ny ivelany eo ka manana taratasy amin'izany lehibe anay nefany tsy omeny kopia akory na tsy any amin'ny toerana tokony hipetrahany ny taratasy mpanjakana io fa afenina. Mbola itony fitakiana ho izy ireo raha tsy misy fipetra raisina ao anatin'ny fotoana fohy. Ny UNEM izay mankalaza ny faha 50 taona nijoroany amin'ity taona 2024 ity ary efa maro ireo pilote na mpanamory sy ireo teknisianina ambony isan-karazany no fanina tao nivoaka sy misehatra amin'ny fitaterana anabakabaka. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity andefa infirmier maro any ivelany sika noho ny famaron'ny ny infirmier tsy anasa eto Madagasikara. Fanapahan-kevitra noraisina manoloana ny filan'ireo firenena maro any ivelany infirmier amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivon'ny ordre national des infirmiers de Madagascar tamin'ity androan'ity ka eto andriatsilafo. Manodidina ny 5,4 alina ny isan'ireo infirmier eto Madagasikara amin'izao fotoana ka ny 200,000 ihany no miasa hoy ny filohan'ny Conseil de l'ordre national des infirmiers de Madagascar raha nihita tamin'ny fivoriana ny tanterana tany Finland izay nandraisan'ny Madagasikara anjara tsy ampy ny infirmier manerany tany ary maro ireo firenena mila izany. Eo anatrehan'izany nanapa-kevitra ny ordre fa andefa infirmier hiasa any ivelany ka isan'izany ny ao Maurice, Allemagne, Canada, Belgique, Autriche sy ny maro hafa. Betsaka loatra tsy anasa Madagasikara. Betsaka ny lasa manao foana sasany, lasa mianatra infirmier dia lasa mandeha mivarotra, tsy ratsy le mivarotra fa mampalahelo nianatra 3 ans nefa tsy miasa lasa manao asa hafa. Ka tsy aloha mba ialana an'izany tsy aloha zareo mba tsofina rano mandeha any ivelany rehefa tsy horaisin'ny eto tanàna dia aloha mandeha mitady any ivelany. Raha le fanazavana teo zao ny Allemagne fotsy mila 500,000 infirmier, aty Maurice mila 30,000 araka le fanazavana teo. Raha ny treritranay aloha zany le maximum zany le tsy anasa rehetrarehetra zany mety tsy ampy zany infirmier zany eto Madagasikara. Aleo zany reo zandry namanareo mankany ivelany satria na ny condition de vie sy ny raha ny
eto amintsika somary sarosarotry dia aleo aleo reo zany mba tsofina rano andeha hiasa any ivelany tsy hoe iservice tsy tiana eto an-drazana fa le zavatra iainantsika neto mafimafy dia aleo reo mba mahita ny soa any ivelany any. Linona ireo navita fianarana tsy nahita asa ary maro mitonga namaly ny antso teny amin'ny ISPC Mamasina. Fotoana nahatonga nisy olo tena avy any Maurice nampafantatra ny asa tokony atao sy ny fomba iarana miasa. Ny akamaroan'ireo tonga rehetrarehetra eto manina ny asa ny ivelany satria mahafinaritra ny miasa ho an'ny mpiray-tanindrazana fa hita hoe reconnu kokoa le fahaizana sy ny expérience rehefa tonga any. Tsy sanatria kory hoe hitsoaka eto dia ho any dia tsy hiverana intsony fa afaka sady mampitombo ny fahaizana koa amin'izay raha makany ivelany ihany mahita hoe ohatry ny ahoana ny fivoarana ahafahana manampy misimisy kokoa ny eto an-tanàna sy mampivelatra kokoa ny sehatry ny fahasalamana. Raha ny fanazavana mbola ho avy ihany koa ny solotena avy amin'ny firenen-kafa toy ny Canada, Allemagne, Belzika sy ny maro hafa. Isan'ny sehatra iray ahitana betsaka ireo miasa any ivelany ny sehatry ny fahasalamana. Mila paikady mazava sy politika famoronana asa matanjaka izany ialana amin'ny fuite de cerveau ka isika malagasy ihany no sahirana any aoriana. Famatsin-drano nampiantso ireo teknisianina teo anivony orinasa Jirama hitondra fanazavana sy androso vahaolana mahakasika ny kalitaon'ny rano omaly tolakandro no ministry ny rano amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana androany. Ny kalitaon'ny rano Tsinjaraina tamina faritra maro teto Andrenivohitra tao anatiny andro maro izay nahitana fiovana lasa rano miloko mavo sy misy fofona ka nampitarainy ireo mpanjifa. Ny antsiprian'izay. Ankoatra ny fahatapahan-drano miverimberina, nahitana fiovana ihany koa tato anatin'ny andro maromaro ny kalitaon'ny rano tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra. Rano miloko mavo sy misy fofona no tonga tamin'ny ankamaroany paompin-drano sasany izay nampitaraina mpanjifa maro. Antony ampiantsoan'ny ministry ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana ireo teknisianina teo anivon'ny orinasa Jirama, hitondra fanazavana sy vahaolana mikasika izany. Dia miova be ny kalitaon'ny renirano tsopo, tena lasa feno fotaka be izy. Fa na izany arany efa nanao izay tokony natao rehetrarehetra ny Jirama, tsara ny kalitao ary amin'izantsika miteny izao dia efa manaraka efa milamina ny kalitaon'ny rano mivoaka be. Tamin'ny fotoana io raha marihana fa voatazona foana ny kalitaon'ny rano fa niovana fotsiny somary nisy fikorontanana kely niseho teo anatin'ny famatsiana. Ny zavatra tiana marihana koa ny famokarana ny rano dia miankina tanteraka amin'ny jiro. Rehefa misy fahatapahan-jiro dia tapaka ny station vokatr'izay lasa mivotana ny rano any anatin'ny fantsona. Io fantsona io marihana fa fantsona efa antitra ary misy dépôt mipetraka aminy ka voavotana izay fahatapahana rano izay ilay dépôt mipetraka ny anatin'ireo fantsona ireo ary izay no mahatonga ny loto matetika tonga ny tsikany. Efa misy ny asa foezaka iramin'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary ny fidiovana amin'ny orinasa Jirama mandeha amin'izao fotoana amin'ireo fantsondehibe sy eo anivon'ny station eny Mandroseza, entina manatsara sy mamerina amin'ny laoniny izay kalitaon'ny rano izay. Mbola misy ihany koa ny asa lavitrezaka, saingina izany tsy vita eo no eo ny fanarenana ny olandrano fa tsy maintsy mandeha miandalana izany raha ny fanazavana trany. Iseny vetivety ao anaty doka fosika aza misaraka aminay rehefa avy eo ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka.
dia tonga varaliana fa misy refizay tiany ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko a dia izay mafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka feno fatokisana miaraka amin'ny global ciment fantatro fa ho mafiorina ny tranonay ho an'ny fotodrafitrasa rehetra ataonay dia global ciment ihany no atokisanay mety amin'ny asa rehetra tsy miova ny kalitaony mahomby hatrany tena manaraka ny fenitra takiana global ciment no ambadika ireo nofinofy ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra global ciment ho mafiorina ny hoavy Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Avec la fibre, découvre un monde rempli d'avantages. Profite de l'installation gratuite. Et pas que, t'as aussi 50% de réduction sur les 2 premiers mois de ton abo à la fibre Family, Home et Home Plus. Et c'est pas fini. Avec la VoIP, t'as jusqu'à 4 heures d'appel fixe offert, jusqu'à 1 heure d'appel mobile offert et le Wi-Fi 6 pour une meilleure couverture du signal réseau internet chez toi. Vis le max expérience avec la fibrine, la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home ou la fibre Home Plus. L'abonnement est à partir de 49 000 arrière TTC par mois. La fibre de Yas, c'est tout bénef. Jusqu'au 31 janvier 2026. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity novatsiana fitaovana nafaingana ny fanatanterana ny asa ireo talepatry ny rano amin'ireo faritra miisa enina hiasany tetika asa PAEP. Tanjona nisitra ny vahoaka malagasy manontolo rano fisotro madio araka ny tokony ho izy ho minisitra tompon'andraikitra nandritra ny fanoloran'ireo fitaovana nolan rano fisotro madio izay isany nampitokona ny vahoaka ka natonga antsika amin'izao fotoana ny fanovana eto amin'ny firenen'izao ka eto Andriatsilavo. Ankoatra ny fahatapahany ny herinaratra isan'ny olana goava nandrositrain'ny mpanjifa ny Jiramasy ny vahoaka malagasy ihany koa ny fahazona rano fisotro madio ka natonga antsika ho tafiditra amin'izao fotoana ny fanovana izao. Ho an'ny fianaratra manokana, maro ireo fotodrafitrasa natsangana hamahana ny olan'ny rano, saingy tsy miasa, lasa haingo tanàna ary misy mamotika ihany koa. Eo anatrehan'izany, napetraka ny paikady vaovao raha miasa amin'ny tetika asa PAEP na ny projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable hamahana ny olana isitrahan'ny vahoaka malagasy rano araka ny tokony ho izy. Ho an'ny fianaratra manokana, ho foana ny fijaliana sy ny fahatapahan'ny rano hoy ny tompon'andraikitra eo anatrehan'izany. Voalohany ny akidona izay makany Andobivava, dia makany Ambatovory, dia midina any Ampitakely, dia makany Beravina, dia ao misy presseur miasa vao miakatra any Akifafa. Izay ny voalohany izay ataony PAEP. Ny faharoa Masiatra miala avy aty Masiatra, dia diovina eo Kizana. Rehefa madio ny rano dia makeny soasoa eny misy réservoir 1000 m3 miala avy any dia manaraka ny RN7 ary manamafy ny réseau rehetra ary mbola tafiditra ihany koa amin'ny réservoir ny Akifafa. Dia ny farany dia captage anankiray vaovao eo Masiatra ihany, Masiatra 2 io dia asiana ouvrage na fandiovana rano anankiray vaovao koa parallèle amin'le eo. Dia anaovana réservoir vaovao koa ny sosoa dia izay rano izay tsy mivilivily zay fa miditra ao amin'ny réservoir fa existant eny Mahamanina dia manamafy indray ny rano rehetra satria ny réservoir ny Mahamanina no tena mahafanika ny farany avy indrindra eny Akifafa. Ho fanatarana ny fomba fiasa
ho fanaraha-maso ireo fotodrafitrasana joro novatena fitaovana toy ny fiara sy moto ireo taleparitry ny rano amin'ireo faritra misa enina iasany ny tetika asa mandeha tsikelikely ny asa rano fanazavana fa tokana ihany ny tanjona ny isitrahany vahoaka malagasy rano fisotro madio tsara tsipihana ary tiako mariana tsara zay fa ny fotodrafitrasa ny asa resaka famatsiana rano fisotro madio dia tsy vita ray andro tsy vita herinandro amam-bolana amataona ny manao an'ireny satria misy ny étude efa betsaka ny étude vita ary efa betsaka koa zany ny appel d'offre efa lancé amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny fanatanterahana ny asa miazakazaka tsika amin'ny fanarahana an'izay ary tiako tsipihana fa misy fotoana maharitraritra amin'ny fanatanterahana ny asa fa tsy fotoana fohy akory satria lavalava zany fanatanterahana ny asa fa ny anjaran'ny ministera dia manao suivi manaraka an'izay akaiky hoe tena mandroso araky ny fotoana ny taimina napetraka zany reny fotodrafitrasa ka saina atao ireny tsy hijanona amin'ny faritra iray na ireo faritra misa enina iasan'ny payapihany isitraka rano fisotro madio avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy ny olan'ny rano izay misy fiantraikany amin'ny vantana amin'ny fahasalamana sy ny fahafahamamokatra ny mponina ka tsy tokony atao ambanin-javatra raha ny fanazavana vaovao ny fambolena vetivety teknika mpambolena efa manomboka ampiasainy eto amintsika ny fampivadiam-boly fomba famokarana azona manome vahana ny fambolena biolojika izy io azona antoka ny kalitaon'ny vokatra natoraly ho ny teknisianina ra-pambolena na izany aza mbola fanamby lehibe ho an'ny tantsany fidirana amin'ny tsena izay tsy ahafahana mampisongadina ny vokatra tsy mampiasa akora simika antony tokony ampiofanana azy ireo andoarahantsika ny fanampanazavana mikasikizay anisan'ny fitarihana ataondreo tantsany miara-miasa aminareo hoe miezaka zareo mamokatra an'ilay produit bio fa nefany tsisy tsena manokana zany hoe tena hoe hoany zareo zany ao anatin'izay fa lasa mifangaro amin'ilay chimique ilay izy dia ny famokarana zareo koa zany mbola tsy tena mahazaka quantité hoe be dia be zany fa dia ny teknika koa mbola mila arahana foana dia hoe efa taona maro ary izay ny arahana dia mbola mila arahana toanana foana zareo ara teknika mba tsy ampifangaro amin'ilay hoe bio sy ny tsy bio dia tena hoe ampiavaka an'ilay vokatra zareo zany satria ohatrany hoe lasa tsisy identité ilay vokatra raha vao tsy entina amin'izay par étape izay hoe toanana teknika dia rehefa mamokatra betsaka zareo dia iny amin'izay mety hoe tafiditra kokoa anatin'ilay tsena fivoarana zany zay zao efa tsy any amin'ilay zezika ntsony fa any amin'ilay famokarana fambolena zay zao mamboly zanakazo indray amin'izao mamboly sakay ohatr'izay zany fiofana misy amin'ny fokotaninay fa taloha zay mbola ohatrany hoe miopikakana fotsiny dia izay ny sakana aloha zany dia eo amin'ny resaka le famohana le vokatra iny aloha zany tena hita hoe miezaka nisy fiofanana nampanaoviny zareo anay zany dia safidy ny fokotany soavy masoandro ny eritreritran'ny hoe anao an'le fanodinana ny resaka fako lasa zezika dia betsaka le fiofanana nampanaoviny zany fa misafidy zahay mankalaza ny fahadimy amin'ny roapolo taona ny fonja ny Tolaniaro ary mankalaza ny fahadimy amin'ny roapolo taona ny ihany koa ny ACP na aumônerie catholique de prison any an-toerana isana namarika ny roa taona farany atao amin'ny fonja ny Tolaniaro ny fanafainganana ny fitsarana voafonja isorohana ny fanitsahana anzon'izy ireo ka eto Andriatsilavo isorohana ny fafenon'ny fonja izay miteraka fanitsahana ny zon'ireo voafonja no afainganana ny fitsarana hoy ny eo anivon'ny fitsarana ao Tolaniaro na izany natao araka ny lalàna avokoa ny asa rehetra sy ny famerenana azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina fitsarana zany miezaka izahay manafaingana le fitsarana satria ireo olona ireo tsy raha olona nahily fiarahamonina fa no nataony maniha izy araky ny lalàna dia tsy maintsy tafiditra ka ny avy amin'ny fitsarana zavatra ataonay dia hoe ny anafaingana ny fitsarana mba hafantarana inona ny sorony zany ahafahany verina fiarahamonina raha te hivona efa nioatra ny valonjato ireo voafonja tao Tolaniaro nandritra ny taona maro ary ny atsasa manilany ireo sisa no mifonja ao an-toerana tao anatiny roa taona farany nandritra ny fankalazana ny jobily fadimy amby roapolo taona ny fonja ny alahady lasa teo nanamariana ihany koa ny fadimy amby roapolo taona nanaovan'ny ACP na ny aumônerie catholique de prison asa fanasoavana sy fanampinana ireo voafonja ao Tolaniaro manandanja zany fanampiny zany raha ny fanazavana indrindra ny famolavolana ireo voafonja iverina any amin'ny fiarahamonina
tsy amerina intsony ireo elokana ataony zany hoe amin'ny 4 février ohatry zao zahay miaraka amin'ny namana atao amin'ny mitondra fivavahana miaro amin'ny fanotry fampitanana mitondra ny anjara biriky kely satria azadiny fa izy tsy mety natao tany amin'ny fiarahamonina zay nefa tsy midika hoe tsy mananjo fety zareo na tsy mananjo ihany iaina etika engany mba atao fety samba atao tsika rehetra indrindra ihany koa mba ho salama somatsara ihany koa tsika mpikarakara kasitraka makatelo ho anareo zay tsara sitrapo rehetra zay nifarivona ny fanohana miaraka amin'ny ACP ho ny fahasoavana fanasoavana an'ireo havana zay ao amin'ny fonjay ireo indrindraindrindra zay voatonona anarany teo ka tsy verena kotsony nandritra ny fankalazana nisy ny fitoam-bavaka ny arahana ary koa ny fanomezana avy amin'ny malala-tanana toy ny omby sy ny vary fanomezana ho an'ny jobily fanomezana ihany koa ho an'izao fety ny krismasy zao miresaka an'izay tao ampankalazana izay hatrany sika nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa tamin'ny alalan'ny asa fanarenana sy fanadiovana ary fanatsarana ny fankalazana ny fahazahataona ny valanjavaboary na amin'ny parka botanika et zoologika et Tsimbazaza nisy ihany koa ny fanolorana etikety miisa 7 sy plaque miisa 3 lehibe hanatsarana ny valanjavaboary hetsika izay araha amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovainjafy ary ministera ny fizahantany sy ny asa tanana ndao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay feno 100 taona amin'ity 2024 ny parc zoologika botanique de Tsimbazaza tao anatin'izay hoe fanamariana ny faha-100 taona izay zany izay manokana avy amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana izay mametraka an'ity toerana ity ho toerana tokony hisarika mpizahatany be dia be dia mahita hoe betsaka ny tsy fahatombanana betsaka ny mila renina betsaka no hatsaraina manina raha andao hatsaraina aloha dia tapaka ny hevitra zany hoe natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamariana ny faha-100 taona fa ho tsangam-baton'izay faha-100 taona izay dia isy ny fanarenana redressement fanatsarana fanaovana zay apatsara arak'izay azo atao an'ity parka ity hisarihana ny olona rehetrarehetra na ny gasy na ny vahiny hitsidika an'izany dia nomariana tamin'izao hoe fanombohan'ny asa izao nanao fanadiovana izahay dia nandoko koa dia ireo ny mpiara-miasa rehetra ary namboly azy ihany koa any Mahajanga niova hevitra ilay karana nanaiky hivarotra ny tany tamin'ireo vahoaka efa nanajary ny tany ampolotona ny maro mangataka ny hitazomana n'ilay fekevitra nandritra ny fifanarahana ny fanaovana teo anatrihan'ny commune ireo vahoaka voakasika amin'izao fotoan'izao andao rahantsika ny antsiprian'izay sanganehiny ireto tokantrano maromaro mipetraka amin'ny velaran-tany 12 hektara eto Belbaka ireto noho ny fivadihan-kevitra ilay karana nanaovan'izy ireo fifanarahana fa hividianan'izy ireo ilay tany izay efa nipetrahan'izy ireo antaonany maro nefa nanan'ilay karana taratasy mazava ara-dalàna satria izay efa nifanarahana tamin'ny 2023 amin'ny mikasika ny fipetrahany amin'ny tany ity zany satria zahay sy nahafantatra tafiditra teto le olona nividiananay tany ity dia milaza fa hoe tanina colon izy ity dia nifagnaraka tamin'izareo zay natafiditra anay teto fa sy nandrava-tany araka an'le fitenenana dia izy manotondra taratasy ny tany ny avy agny dia nazava tsara fahitavanay azy fa titre borny aminazy le tany dia nifanofagnarana taminazy zay fa hividin'le tany dia nifagnaraka tamin'izany fa sy ho vita indrem-poka le vidin'le tany fa efa ina sikelikely dia moa ve zay nanorona trano teto ty mbola atiala be zay nanadio fa misy en valeur daholo ny zavatra mipetrahana eto fa misy trano vato misy niny eto trano taona fa misy orinasa eto laso dia zay fa 20 taona teto nanajary nanao iny efa hitany fomandroso le tanàna avy amin'izay izy dia tsika eny tompoko na olona anankiray ary teratany karana vahiny anana tany amin'ny hektara ahoana fomba nazahoana amin'le tany amin'ny hektara ary prix amin'io fa lafo be andafotsiny fa zay fa naneky hoe ekeny ary fa zay tsisy vola direct maro zay fa nitondra vola aminazy tao ohatra ny filambany zany na hoe ty vola namanay fa misy mitondra 80 millions de francs tonga tao tsy raisiny averina zo am'izay zay vo avy fotoanam-pahavatra zao zay asanay fampamboly chauffeur sasany ke mangataka zay mon général mba tonga ty anao ijery anay vahoaka Belbaka tsara ritra fa mandatsira anazy zay ato teo anivon'ny commune Belbaka no nanaovan'izy ireo ilay taratasy
fifanarahana amin'ny fifamarotana ifanaovan'ireto mponina ireto sy ilay karana tompony tany izay kasihindalana mankany amin'ny Brown commune Belobaka. Ny première position 20 000 ariary, ny deuxième position 15 000 ariary. Zay no contrat ny fanarahana tato amin'ny commune tamin'ny olona io entre ny vahoaka. Taty aoriana nahita mpanambola io olona io dia tsy mpahany tanteraka zay fanarahana teo amin'ny vahoaka zay fa ambonimbony ny vola vidin'ny olona io tany. Ka eto zao tompoko dia mbola mitazona ny fanarahana teo ihany vahoaka efa vona hanefa ny tany vidy tany taminazy ary efa nanefan'ireo vahoaka reo vola hatramizao. Ka migaga zao amizao hoe isy fandodanana ka eto ao tompoko dia manao antsoava amin'ny fitsarana mba hijery akaiky ny zavatra ty fa savorovory ny vahoakanay ato. Nanaraka ny antanantohitra ny fanorenana ireo trano ipetrahany ireto mponina ireto ary tsy nieritreritra ny hibodo an'ilay tany izy ireo fa nanantena ilay taratasy fifanarahana. Izao izy ireo miferinaina amin'ny fandrahonana fandrodanana noho ilay raharaha efa nampiakaran'ilay tompon-tany eny anivon'ny fitsarana nefa ireto mponina voakasika milaza fa tsy nampahafantarana n'ilay raharahanady eny anivon'ny fitsarana io nefa ny fotoana ao anatin'ny asara. Avy any Mahajanga dia azo any Toliara ravetivetsika. Lanja Sorabavety mitaraina sy manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka nanamainty molala ny tany ao amin'ny Fokotany Andriabe commune Betsinjaka district ny Toliara faharoa. Mazava ny afatra ireo mponina tsekena ny filazan'olon-tokana izay milaza ho tompon'ny tany amin'izao fotoana izao ny antsiprian'izay. Ny Lanja Sorabaventy nitaraina sy nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka nanamainty molala ny tany mirefy 100 hektara ao amin'ny Fokotany Andriabe commune Betsinjaka district ny Toliara faharoa manoloana ny filazan'olon-tokana fa tompon'ny tany. Fiangaviana zany ro apetraka ay aminareo manomboka aminareo mera no fidimbahoaka miaraka aminareo député Toliara de ny fidimbahoaka miaraka aminareo fitondram-panjakana manao fanavaozana zao napetraka ny vahoaka intiny zavatra maharary ny vahoaka Betsinjaka ato amin'ny Toliara de fa ny tanany razanay zao laha alana vahoaka alana ihana le fokone hotoria zayo miangavy anareo mpitondra ambony ao indrindra fa ianao président napetraka ny vahoaka Mikael ba tsy overemaina izao herempona izao Andriamatoa filoha zay hambole fa avy io rao ka miangavy antanandroe tompoko fa raha ohatsy misy mangelingeliny ray aman-dreninay eto tsy zahay ro miola fa ampiola aby nireo manambola ka tsy olo raiky olo roe hanao fahatany amin'ny tanindrazanay eto ro hanjaka aminay miala tsiny miala fondro re tompoko mangala ny taninay zahay ary ty tanindrazantsika ty tetehonareo de isotsika voly fambolendro azatsika na abizatsika tianatsika fa tsika tsy maneky hoe habila amin'ny chinois zahay tsy manaky ny taninay halano satria ty hazambenay nangalany koloy tany toy ka lafa miala koloy mimpoly manino koloy niala tena no fateo niala on tsy nangalaky tany toy ity manjagofo androany zany hangalaky tany toy zahay tsy manaky anio na ino zavatra mihitsy zahay tsy manaky raha ny tantara dia ny colon tamin'ny fotoan'androny no nanomeny tany ho an'ny vahoaka rehefa niala izy ireo ka nanova isaky ny 5 taona zay ampiasa io tany io. Ankehitriny ilay olona nanofa farany indray no milaza ho tompon'ny tany raha ny fitarainana voaray. Tsy teto izao zahay zany lafa tampitsy tabikay tamy 1976 tsy nandeha tabika toy niala le mpanofa tany manjagofo tompoko mpanofa fa tsy tompo tany ty kolony petraky teo talohany vola hoe lafa iaho koa handeha ingo tanitsika reo fa tsy avidy fa ahofa fa fetra 10 atao ty hofany nisy zavoye nanofa lafa niala kolony taloha toy vita 10 atao niala zavoye io nilitsike manjagofo toy tompoko tamy 1972 nanohy famboly eo ty manjagofo le matae le tompo tany ty iaby nalandro izy toy matae ny mpamboly ty toy amiadaleny sambolo no vokatsy ka eto androany tampaky tabikay maty tabikay nijano ty manjagofo
efa tsy tao avao ty vidy amanjagofo ka tikolona fa nivola tsy avily fa mipetraka hoe vahoaka le tany ka manjagofo androany mahagagana vahoaka hoe ino tena ny manjagofo tany toy za tsy maneky an'io tsy maneky an'io zahay araka izany manantena ny fitondram-panjakana hidinay fotony amaza olana koafan'izao ny mponina ao an-toerana. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny Kolo TV tamin'ity androan'ity indray nondao rahantsika vetivety. Ireto indray ireo vaovao nisongadina natao anatin'ny pejy Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androan'ity. Ny rehetra alina liampany amin'ny tsena be ao Moramanga tao amin'ny batiment A izay tsy fantatra mazavatra eto ny antony. Niara-ny fanometanana tamin'ny famonoana ireo mpivarotra, ny fokon'olona, ny avy eo anivon'ny gendarmerie, ny polisy pirenena, ny avy amin'ny commune Ambonivohitry Moramanga, ny orinasa Fanalamanga ary ny orinasa Ambatoviaka Analako Voafeny afo. Manao antsoavo amin'ny malala-tanana rehetra ny avy eo anivon'ny commune Ambonivohitry Moramanga, indrindra ny fitondram-panjakana ifanometanana ny fanampy amin'ny maha-olona, maloana ny zavatra simba amin'izao vona ny tranga tany an-toerana izao. Araka ny tatitry ny filakevitry minisitra ho malalatsinainy, natao andro tsy esana ny fandraisaka ramany zoma janoary 2020 avy izao. Ho lava araka izany ny herinandro mandritry ny fankalazana ny taona vaovao 2020. Ankoatra izay, no tsinjaraina ary nataony mponina toeram-pambolena ireo tany amin'ny hektara maro saika hanaovana tetika asa tanamasoandro Imeritsiatosika. Teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray, nitsahatra tsy hanao baolina kitra Matianina intsony Rafael Alcantara, na antsona ihany koa hoe Rafina amin'izao faharoa amby 30 taonan'izao, araka ny fanambarana izay nataony omaly. Ity rakiraka Espanio Brezilian ity izay efa nilalao tao amin'ny FC Barcelone, Celta Vigo, Inter Milan, Real Sociedad, PSG, ary tsy nanana kluby intsony izy taorian'ny fahataran'ny fifanarana tamin'ny Al Arabi tamin'ny volana Jolay 2020. Ankoatra izay, isan'ny songadina tao anatin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV ihany koa. Tsara ny tambazotra tsirasira, kanefa mila haintsika ny mampiasa azy araka ny tokony ho izy mba ho fitaovana mampivoatra. Malalaka ny fanehoan-kevitra, ilainy demokrasia izany, kanefa anjara ny tsirairay ny mandanjalanja izay hevitra avoaka sy teny lazainy. Anjara ny tsirairay ihany koa ny miaino sy mamaky na misintona lesona na tsia. Betsaka ny vaovao miparitaka, misy ny marina, misy ny lainga, mila samy mamakafaka tsara izany ny tsirairay. Izay misafidy ny zara ny fiainany manokana dia azy izay, mazava nefa fa tsy maintsy misy foana ny manakiana, misy koa ny manindraindra. Izay lalao miseo fa samy tompony andraikitra isika, hoy Azo Andriana Narvelo, filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga raha nanohy ny heviny. Dia izay ihany koa no entsika manakatony indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray ary veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Vous a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.